Andriamatoa filoha, ianareo ray aman-dreny, olobe manakaja, zay tonga manatrika an'izao fivoriana zay ananganana ny KMSB amin'ny fomba ofisialy. Miarahaba anareo ny tenako ary miarahaba anareo koa ny vahoaka amin'ny Mahajanga. Ataoko angambany tsy misy tsy mahafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ho an'izay nahazoazo taona na koa efa niatrika fifidianana maro tamin'ity firenena ity. Tsy nisy ny fifidianana sy solombavambahoaka na fifidianana amin'ny ankapobeny nahitana sy nahatarafana sy fanaran-dalàna mitovy amin'ity. Efa tsy fifidianana mihitsy nisy fa fandravana. Fandravana, halatra, antery, zany no ny ainanay. Raha iresaka ny kany Mahajanga voalohany manokana ny tenako ny rahantsika nahita fa tsy nisy mpanaradia teto Madagasikara voasambotra sy nitazomina tany amin'ny gendarmeria raha tsy nitao Mahajanga. Ny antony dia tsotra, resy reo tao. Ary ny elanelana tena vaky sasaka. Mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny Mahajanga tonga amin'io vato zay nahazona io. Ka izany no nanaitra rehetrarehetra hoe si possible ahoana no ahafahan'ny candidat tsy miaraka amin'ny fitondrana mahazo vato betsaka ary record. Talohany fifidianana pré-campagne, tao anatin'ny campagne, tao anatin'ny fifidianana, taoriana ny fifidianana dia nahatarafanay an'izay tsy fanaran-dalàna izay. Ny candidat mpanjakana miditra amin'ny sekoly manao fampielezan-kevitra. Ny président fokontany miakatra hainao manjery manao fampielezan-kevitra. Zany no ny ainanay tao. Tao anatin'ny fifidianana ny candidat listra faharoa amin'izareo misambotra olona ao anatin'ny tranony rehefa tia fantatra fa mpiaradia miafakandro dia samborina ankitsirano hoentina any amin'ny gendarmerie. Zany no zavatra nisy ary efa nametraka fitoriana zay momba an'izany dia ho hita eo mitoy. Fa etsaketraka no nisy tsy nijanona amin'izay ihany fa nisy ny fanangonana andian-jolahy andian'ny tanora maro zay namono ahy devant ny gendarmerie nationale nataony candidat numéro 1 zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Tsy vitan'izay fa mbola nametraka pression amin'ny fitsarana amin'ny gendarmerie fa hoe sambory afakandro. Tsy manaika raha tsy samborina afakandro. Ka mitovitovy amin'ny kany mananjara teo rehefa resy le rehetra dia manekea resy. Atsaharo ny fampitahorana ny olonay hatramin'izao ao Mahajanga. Tsy kena izany satria tany tan-dalàna i Madagasikara. Ary zay no irarentsika rehetrarehetra. Ka ho antsika candidat rehetrarehetra manerana ny Madagasikara saia mijoro. Atsangano ny KMSB fa io no antoky ny fiarovatsika ny safidy-bahoaka. Anaiky ve isika amin'izao tsindry fampitahorana ho atao amin'ny mpiray-tanindrazana izao. Tokony mamboly tsika kolotsaina vaovao, kolotsaina tsara ho fakataka ho an'ny taranaka malagasy. Fa tsy aina amin'ny fampitahorana lava ny vahoaka malagasy, indrindra ny mpiasam-panjakana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy ny fampitahorana ao mbo andretrarehetra tsy manaraka baiko. Ka ny antom-pijoroanay, ny antom-pijoroantsika dia hiady amin'izay tsy haneky an'izay mbola hitoy amin'ity firenena malalantsika ity. Tsy iray, tsy roa io ka fampitahorana io satria ny rahantsika nahita ihany koa ny tao analalava izay nisy fanamborana ihany koa fanakanana ny olona tsy fidy
zany dia endrika ny tsy fanaran-dalàna tao anatin'ireny fifidianana ireny. Ka noho izany manainga antsika rehetrarehetra, manainga antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ijoro hiaro ny safiditsika, tsy anaiky intsony ny tsindry izay atao amintsika fa ity fifidianana ity no kiondalana amin'ity firenenantsika ity. Ka makasitraka amintsika rehetrarehetra izay naritra ny aino, ary eto dia misaotra anareo ray aman-dreny izay amin'ny taona misy anareo zao mbola mitsangana mijoro ho fiarovana ny ho avy ny firenena malalatsika ity. Makasitraka Krisla, makatela tompom-bavy. Saorantsika ny sotena avy ao amin'ny fampitany Mahajanga. Nanao fanambarana inefatra izay nandritran'izay fotoana nanaovana fampitany-kevitra izay. Ary nisy mihitsy ara tamin'irety mpanao gazety reto milaza hoe inona moa no ataonareo fa atao tsy mihaino mihitsy mpitondra. Iaino izy amin'ity finotsarana kabala ataoko, iaino izy amin'ity. Satria raha isika samy malagasy foana ny teny tsy mifanaja. Fa nampiakarinay hatrany New York hatrany amin'izay olona rehetra faratapitra ny fitondrana eto amin'izao tontolo zao izay mamapina atsika. Iaino izy amin'ity, minonareo hafa iaino ndreo rehefa amin'teo. Efa nanambara koa ihany koa izahay fa tsy anaiky lembenana ary tsy amela ireriny voaka malagasy manoloana izao tsy mety sy fandikan-dalàna asehon'izy ireo zao. Ho fiarovana ny tany-tan-dalàna sy ny demokrasia dia tsy maintsy arovana ny safidim-bahoaka. Noho izany dia atsangana androany ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ary mitaonantsika rehetra eny anivon'ny distrikta tsirairay aby anangana zany. Efa samy miteny teo daholo reo sotenantsika avy any amin'ny fahatany dia laza izy ireo, miantso izy ireo ary manambara izy ireo fa vonona hitsangana ary anatanteraka izany. Reto ara ny tanjona. Ny tanjona dia ho fanajana ny tany-tan-dalàna, ho fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia ary indrindrindrindra fametrahana antemera-pirenena mendrika, famerenana ny fampatokisana, famerenana ny fatokisany mpifidy sy ny fahavitreny andray anjara ny fifidianana ho avy, fanatsarana ny fiarakarana ny fifidianana ho avy. Zavatra ataontsika izao sy ny zavatra lasa teo ihany sy ny androany fa manana fijery hafa koa isika hoe ho fanatsarana ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy. Maro ireo fitaka natao teny amin'ny bureau fantatsaham-bato, teny amin'ny CRMV, kanefa toa tsy hita ny fepetra izay miraisy seny ka tsy afaka anaiky izany intsony izahay. Noho izany dia mitaky dia takinay ny fahamaizana ireo izay nandika lalàna sy tompon'andraikitra tamin'ireo tsy fahalavorahina maro nandritra ny zotam-pifidianana izay hitantsika teo. Hanao fitoriana isika eny anivon'ny seny ho fampiarana ny andininy fahaenina amby efapolo amin'ny lalàna larana fahadimy folo sy roa arivo tsipika 020 mifeny ny seny, manangana ny seny, mangataka ny seny, ampiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasa-panjakana nandika lalàna nandritra ny zotam-pifidianana ho fampiarana ny andininy fahasivy amby efapolo amin'ny lalàna mifeny seny ihany voalaza tsy ambony. Anao fitoriana koa isika eny anivon'ny ACC ho fanafoanana ny isam-bato azon'ireo kandidat tsy nanara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo bureau fatanjaham-pato izay ahitana osoka sy alabato. Ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady heloka ho amin'ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Voalaza teo ireo olona izay niteny teo dia milaza hoe ianareo mpiasa-panjakan'ireo anie, mpampianatra hijanona mpampianatra, zandary hijanona zandary, entsika tsara niteny teo. Tsy maintsy atao izany satria efa nanome tokony voaka malagasy izahay fa tsy maintsy hijoro hiarina safidy sy nanao izay azo atao rehetra mba hamezana indray fampatokisany vahoaka. Tsy rariny intsony ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fandikana ankitsirano zao ataon'ireo mpitondra ka tsy azo ekena intsony ihany koa ny tsy fanomezana asiny
sy tsy fanajana ny lalam-panorenana na inona antoko politika na fikambanana misy atsika dia tsy maintsy atambatra ny hery mba ampitsarana izao alabato hita manerana nozy izao ampy zay ny fanginantsika treo sahiarina reo nijoro sahitsika nijoro ary zay matatahotra intsony fefa tena ampy zay tonga fotoana tsy maintsy anehoantsika fa tsy isika reny manao an'ity matoy zay milaza am'izao dia fa matoky io zahay fa misy ny firenena satria tsika mamro anatin'ny firenena mikambana dia ilaza koa hoe fanajana ny zon'olombelona fanajana ny demokrasia dia manana andreo lay zo zay anio izany sika manantena ary tsika fa hosa hijoro ary tsy anaiky olalaovan'ny mpitondra antsony ankehitriny satria mahafantatra sika amin'izao fotoana zao fa iny fifidianana zay nataontsika iny zay tena fifidianana manakaiky ny vahoaka matoatsika niditra matoatsika nirotsaka ary nanaraka ny vahoaka nampiatra koa ny fifampatokisana izy to amintsika dia anjaratsika amizay anjaratsika mpitondra amizay no manao zay azo atao rehetra mba tena amerenana ndray fampatokisana vahoaka atsika zao ary atsangano le komity miaro safidy-bahoaka tolona iarahan'ny vahoaka rehetra tonga saina izy ity ary iarahantsika manatanteraka fa tsy tolony antoko politika navondrona politika iray ihany antsonana izany ianareo kandida tsy miankina rehetra ary mahatsapa ianareo fa tadiavin'ny sasany gadrainy na tadiavin'ny sasany ampiaviny tsy afaka anao nininy eo nareo raha mandeha tongana fa aloha mirahiny sika ary anao arak'izay azo atao izahay efa manana fomba fiasa izay amin'izao fotoana zao matoa afaka miteny aminareo amin'izany tsy maintsy atsangana avy hatrany ary ny KMSP eny amin'ny faritra rehetra fa tsy afaka hiandry ny fotoana ho lavabe ntsony isika koa entanina avy hatrany ianareo rehetra eny amin'ny faritra mba hifanatona amin'ny fananganana zany KMSP zany ary ifandray avy hatrany aty amin'ny foibe efa misy KMSP aty amin'ny foibe dia miainareo ny toromarika rehetra izy eto dia mampitandrina anareo ao amin'ny CENI sy ny ACC izahay fa manana profo rehetra ireo kandida reo rehetra dia manana profo tsirairay aby azo amarinina amin'izany fangatrahanay ny rehetra zay petraka fa tsy isy tsony le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa tena hopetraka ity ny foasa inareo ny teny fa hoe zay tsy mandray antoko politika na tsy mandray avy any amvondrona politika raha niantso anareo izahay na ny-tany ianareo nge tompo-pahefana fotsiny fa inareo tsy maintsy mampiatra ny lalàna araka ny voalaza ny lalàna dia azo atao tsara ny manatana anareo na manao rekety eny aminareo zay ka dia mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodogera fotsiny ny toerana io nareo dia afaka milaza fotsiny hoe zay tsy andray ampiaro ny lalàna zany ka voalaza ny lalàna raha tsy zany foaniny lalàna aza soratana anatin'ny lalàna mpifidianana hoe tsy mahazo miray olona tsy azo atao ny rekety raha voafoana anareo dia manaiky zay fa raha tsy voafoana anareo tsy manaiky zay maro raha fiterainana ny seho sy mbola iseho ka tsy afaka ny teny ianareo fa nizotraky ny heverana azy ny fifidianana teo ny iarahantsika mahita amin'izao fotoana zao fa reo fifidianana zay natao dia nisy osoka ary indrindrindrindra nisy fanodikodonana ny safidy-bahoaka iny ny fahalalahana faran'izay kely indrindra na vahoaka malagasy ankehitriny mba afaka mifidy nefa mbola hodikodinareo ihany mbola hampanjakanareo ny didijadona ihany tsy ekenay zany zao no afatra ho anareo kandida rehetra tsy akanavaka ka mahatsapa tena fa raha mandeha irery ianareo sahirana fa miaraky tsika miaraky ianareo afo miantso anareo ry izahay mba tena atabatra ny hery fa ny mita be tsy lany mamba mirahina
daholo isika amin'ny fiarovana safidim-bahoaka hoatsika vahoaka malagasy rehetra ampy zay hoy aminareo ampy zay ihany fandeferana sy ny fitavozavozana fa hetsika isika ary anao arak'izay ataotsika fahalalahana kely hoy a manomentsika ny vahoaka satria naverina tany aminy fahefa tompo-pahefana izy ireo ary masy mandidy nandritran'iny fampielezan-kevitra sy fiviarana atao iny nefa dia mbola vilivilinareo ihany ny safidiny tsy ekena zany noho izany a everina izy ireo fa tsy misy dikany mihitsy safidiny ataonareo saia raha mijoro mba tsy anaiky lemenana intsony ity ka NSB zay hoatsangatsika ity androany dia manerana Madagasikara ary raha tambatsika ny heritsika tambatsika ny feotsika hovaitsika ny fomba fanaovana communication afa ny vokatrio Madagasikara manana maizy azy Madagasikara tokony androso lazay fa izy ihany ny tsy mampandroso azy mahafantatra tsara izay fiteny fandebrebena daholo hoe tsy maintsy mandroso tsy afaka mindroso Madagasikara rehefa tsy mahay mitantana vavomi miembitra izany zany ilaina fanovana tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara amafisika tany a sahiny joro malagasy fa miandry atsika ny firenena miandry atsika mivoaka malagasy rehetra fantatro ny zavatra tsaindreo malagasy reo fantatritsika tsara ny andrasany amintsika matoy izy namelaka fahatikesana amintsika amindreo le reny vorom-paritany sy le toerana zay tantaraina sationana taminareo teo dia miandry a ny action voaty amintsika ho avy sika mame fanatonana koa dia mbola mamerina ny fankasitrahana sy fisaonana anareo rehetra zay tonga isika rehetra zay tonga androany ianareo reo no hitako ianareo reo miona amintsika amin'izao fotoana zao misolo tena ny reto mpiara-mitantany rehetra izahay fa zao kosa reo vahoaka reo miandry dina indray suitiny rehefa avy eo ho hitatsika ny suitiny rehefa avy eo ary mame fampanantenana mivoaka malagasy tsika fa tsy avela atsika ijalo ohatr'izao intsony mivoaka malagasy tsy ijalo ohatr'izao intsony rehefa hitana nanaovantsika azy fa dia mandray ny hevitra rehetra avy aminareo izahay ary manantena fa tena isy mihitsy ny fampatokisana reo raha tsy misy fampatokisana misy nyfonona fa vita zavatsika tsy andeha ny asa mbola veriko ihany ny tanjona dia zao ny tanjona veriko aminareo ny tanjona dia fanajana ny tany-dalàna tsy anekena intsony ny fanososena ny lalam-panorenana tsisy mahafirenena ny firenena rehefa ny lalam-panorenana no vohitsakitsaka ary alohany anaovana ny asa rehetra sy finianana atao zao ny finianana tsy maintsy atao zaho a dia manaiky fa anaja toy ny andrak'Andriamaso toy ny andrak'Andriamaso zany voamaso misy andrak'Andriamaso ao milaza hoe hitanjo toy ny andrak'Andriamaso ity lalam-panorenana iny ity ary miainga avy amin'ny doly ny lalàna rehetra ary fiarovana ny safidim-bahoaka ny antony arovana ny safidim-bahoaka mba hampanajana ny demokrasia rehefa io ny lany fa lany ampamarinana lany amin'ny rara sy ny hitsiny tsisy fanodikodonana tsisy famitapitahana zay ny fanajana ny demokrasia ary fametrahana antemeramendika reo antemeravahoaka reo a no tena antemera-pirenena zay veritsika fa tena hitondra solom-babam-bahoaka solo tena mivoaka izy io fa tsy fihetsika jilambotana fihetsika jilambavy a no atao eo fa olona mba nianatra olona mba mandinika olona mba afaka mandanjalanja tsara ny teny ho tenenina makasitraka anareo candidat eto zay dia tena samy teny aminareo a fa reo candidat fasakilinareo reo candidat tsy miankina miaraka aminareo mendrika tiako lesana aminareo famerenana indray a ny fatipisan'ny mpifidy sy ny avitriny izy ireo andray anjara amin'ny fifidianana mba hampanjakana zany demokrasia zany tsy mora tsy maintsy averitsika ny fampatipisana izy ireo rehefa nyteny tamin'ireny fanambarana ireny zay intelo ny efatra dia matoky izy mifidy ary farany fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana zay mbola ho avy mbola isy ny fifidianana ho avy ratsajaytsika eo a tsisy ho tanteraka ny zavatra atao koa dia mamerina indreo mandeha aminareo fisaorana sy fakasitrahana ary mamerina ihany keo hoe ny fitsanganan'io KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka io tena zavatra be dia ambarako ara fa dia nitsangana manomboka izao a ny komity miaro ny safidim-bahoaka manerana Madagasikara samy tena Andriamanitra
Thank you.